Ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana higadina rahampitso voalohan'ny volana Desambra ny fanavozana isa-taona ny lisam-pifidianana koa manentana antsika vahoaka feno 12 taona manana kara-panondrom-pirenena mbola tsy very zo anatona ny fokontany misy antsika avy manerana ny nosy mba hanamarina ny fisoratantsika ao anatin'ny lisam-pifidianana. Raha mbola tsy nisoratra anarany sika dia manentana mba ho tonga maro anatotosa izany adidy fototra izany mba hahafahantsika maneho ny safidintsika ankalalahana amin'ny fotoana natokana amin'izany. Manentana ihany koa ireo tompon'andraikitra rehetra, ireo tompon'andraikitry ny fokontany, ireo amin'ny fiarahamonina politika sy ireo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena mba handray andraikitra ary hanara-maso ny fizotry raha ny asa izany mba hamatotra kokoa ny lisam-pifidianantsika. Aoka tsy ho adinontsika fa ny fiatanantsika mianakavy handray anjara eo amin'ity fanavozana lisam-pifidianana ity no hampandroso sy hampanjary ny lisam-pifidianana manaraka koa manainga mavesatra antsika rehetra ary anatotosa izany adidy masina izany. Farany ny lisam-pifidianana izay vokaritsika izao amin'izao fotoana izao dia tsy miatra raha tsy ao aoriana ny 15 ny volana May 2024 fotoana hifarana ny fanavozana isa-taona ny lisam-pifidianana. Dia samy ho tahin'Andriamanitra avokoa sika mianakavy, masina ny tanindrazana.